Faly miarabantsika tsirairay avy indray tato ty alarobia fa 7 ny volana jona ity. Misaotra an'Andriamanitra tranontsika fa nomeny tombo-piainany ary mahay reza mandrakariva fa tsy miady rery ianao. Hiditra amin'ny mofinainana io tsika mialohan'izany efa dia vavaka. Tompo-Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay fa mbola meno tombo-trano, tombo-taona indray, tombonaina ahafahanay mandray ny fahasoavanao. Mangataka aminao tompo hiasa ao-ponay sy eo amin'ny fiainanay mihitsy. Ka tianay ianao ny loha laharana any amin'izany. Aminaran'i Jesosy, amen. Ho atenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe Nazareanina tso-piainana. Nazareanina tso-piainana. Alaina amin'ny Jaona toko voalohany 9:4. Manao hoe aroy Natanaela taminy, moa mba misy zava-tsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Amen. Tamin'ny mpanetsetena no nanombohan'i Kristy ny asany lehibe ho fanarenana an'ilay taranaka lavo. Tsy tany amin'ireo tanan-dehibe sy toeram-pampianarana malaza izy no tanora-ponenana fa tao amin'ilay tanàna kely tsotra tsy dia misy pahalala tao Nazareta. Tao amin'io toeran'io izay no heverina ho tsy mba nisy zava-tsoa no niasan'ilay mpanafitra an'izao tontolo izao tamin'ny ankamaroan'ny fotoanany. Tamin'ny mahampandrafitra anazy izany, isan'ny mahantra ny tranony, tsy niavaka tamin'ny fahalalana na harena na toerana ambony ny fianakaviany. Teo amin'ny lalana tsy maintsy nidiaviny mahantra ny ahilikiliky ny fiarahamonina sy ny orona nandehanany fon'izy tetỳ an-tany. Ka nentiny tao aminy fahoriana rehetra izay tsy maintsy nozakain'izy ireo mijaly. Nireharen Jiosy fa ho toy ny mpanjaka no iavian'ny Mesia. Andresy ny fahavalony ary anoritorin'ny mpanompo sampy amin'ny fahatezerany. Saingy tsy asa na ny rahana an'i Kristy ny hanandatra ny lehilahy sy ny vehivavy mba hikolokolo ny avinaviny. Azon'ity Nazareanina tsotra ty natao ny nanao zinona n'izao tontolo izao sy ny avinaviny, satria izy no mpanapaka sy komandy tany an-danitra, saingy tamin'ny mpanetsetena no nahatongavany. Nanehoany fa tsy harena na toerana ambony na fahefana no omen'ilay Andriamanitra ny lanitra voninahitra, fa ny fotorotoro izay natao mendrika no ny herin'ny fahasoavan'i Kristy. Ny fanaovana sorona ny ainy ho antsika no namaranan'i Kristy ny fiainany feno fisasarana sy fandavan-tena. Mpamonjy velona i Kristy mipetraka eo ankavan'Andriamanitra izy ankehitriny amin'ny mahampisolo vava antsika azy ary manao fanelanelalana ho antsika ary miantso antsika hibanjina azy izy mba hovonjena. Efa tanjon'ilay mpaka-fanahy izay ny hanakona an'i Jesosy tsy ho hitan'ny masontsika, mba hahatonga antsika hiantehitra misandry ny olombelona azahoana ny fanampiana azy hery. Tsarovy mandrakariva fa tahaka ny nanandratan'i Mosesy an'ilay mererana tany an'efitra, ka izay rehetra voakaikitry ny mena rana afo dia velona rehefa mijery an'izany no tsy maintsy hanandratan'ny mpanompony ny zanak'olona eo anatrehan'izao tontolo izao. Dia mba ho aminao tokoa ny izany teny izany amin'ity maraina ity. Tsarovy fa miaina izay iainanao ankehitriny ary tsapan'i Kristy tokoa izany. Tsy mba tonga izy hanandra-tena eny amin'ny lapa mezinevina, eny amin'ny luxe rehetra eny, fa tonga navita ny hetsy amin'ny fanetsetena lalina. Ahatsapa ihany koa ny ngirifirintsika isan'andro isan'andro ary ihany koa mba entina hanehoana fa tonga hamonjy anao amin'ny sarangany misy anao izao Kristy ary nenina zavatra mety homentsika lanja eto ambonin'ny tany dia zavatra tsenotsenona avokoa izany. Fa ilay tompony tompo mpanjakan'ny mpanjaka no manome antsika zavatra tsara lavitra noho ny volafotsy, noho ny volamena, noho ny zava-tsoa an'izao tontolo izao, mba ahafahantsika manana fibanjinana tsara mihoatra lavitra noho ny zavatra hita maso.
Ray ny masina tsara indrindra misaotra anao indray ny amin'izany mofinaina nomenao anay anio zany. Mangataka aminao mandrakarivo zahay mba ho sokafanao ny masonay hijery sy hibanjina zavatra lavitra mihoatra ny zavatra ny tany. Mangataka amin'ny fanahinao masina izahay mba hampianatra anay, mba hanana fanetsetena tahaka ny nanananao, hanana fiainana tso-piainana ihany koa ka hay hanampy ireo izay mila fanampiana tokoa zahay ho alavitry ny fireharehana sy ny fanandratan-tena satria tsy mba nanananao akory zany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Savior.